rehefa mihoatra n'izay arivo andro izay dia tsisy ninina azo atao intsony a nefa ireny zaza tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo ireny a dia zaza izay tsy afaka hivelatra intsony na ara-batana na ara-tsaina. Raha mbola miaina amin'ny heriny a dia mampinana ty an-dokitaly a. Rehefa ianjadin'ny tsy fanjarian-tsakafo matetitetika mahery vaika sy ny aretina ny zaza hatrany am-boka hatrao kibony reny zany mandra-potonga azo fotoana dia hatratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka io a retard de croissance na hoe malnutrition chronique hoy ny fiteny frantsay azy a. Aty amin'ny faritra valo aty amin'ny voatany zao no hita fa tena ambony tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka io a. Ny fanjarian-tsakafo a anankiray dia tsy dia miankina rery fotsiny a amin'ny fisian'ny vokatry fisian'ny sakafo zany fa mila mahay mampiasa ilay sakafo araka ny tokony izy, mila sakafo ara-pahasalamana, mila mahay mampiasa ilay sakafo, mila mahafantatra aloha inona zany sakafo ara-pahasalamana zany a ary amin'ny fotoana inona ny tokony tena mahasaropady zany isorohana an'io dia hoe fotoana n'ilay mbola mitsaika zany hoe ilay vehivavy be voka sy mampinono mila ampy sakafo tsara, mila voahomana ary mila salama tsara zany hoe tafiditra ao daholo zany na resaka ara-pahasalamana na resaka ara-pidiovana fidiovana tafiditra resaka fanabeazana kolotsaina satria araka lazaintsika teo hoe na misy ary ilay sakafo a dia mety tsy ho hain'ilay olona ny fomba hisitrana ilay sakafo ho ara-pahasalamana. Ny zava-dehibe aloha dia ilay hoe sakafo miovaova sy maro loko. Sakafo miovaova sy maro loko zany hoe tsy ny vary irery zany fa miampy atao hoe sakafo hafa ary voakarakara amin'ny fomba madio ary voakarakara amin'ny fomba tokony ho izy zany hoe fomba fandrahoana koa mbola ianarana manokana zany mba tsy ho simba ireo atao hoe singa rehetra mamelona ao anatiny, tsy ny vary irery fa miampy anana, legioma, miampy voankazo miampy hena na atody na voamaina, miampy rano koa zany rano madio fisotro ilaina, ny ronono sy ny sisa sy ny sisa. Karaha vary fotsiny zany mibetsaka ao amin'ny sakafo malagasy dia mazava ho azy fa tsy ho ampy hitondra ny singa rehetra fa ny zaza mivelona mitombo tsara na ny sainy na ny vatany zany araka ilay tenentsika teo na ny vehivavy be voka na ny vehivavy mampinono. Ny olona rehetra izay hoe miasa koa mila hery entina miasa, mila afaka miady amin'ny aretina sy ny sisa. Azo atao koa ny mampiditra tsikelikely ireo sakafo hafa afaka mahasolo vary araka mitenentsika hoe ny ape mba ny any atsimo zao any ny vomanga lay atao hoe volomboasary patate douce chair orange ao itsika azafady vomanga izy fa somary mavomavo zay ny nofony ireny dia tena ambony tahany sakafo mahavelona singa mahavelona ao anatiny ao ny ananambo fa raha hoe ilay solony vary zany dia azo atao foana ny manatsara hoe mba manovanova koa fisorohana no tena zava-dehibe zany amin'ny alalan'izay hoe fanabeazana ny olona fampahafantarana azy ny tena dika amin'ny hoe sakafo ara-pahasalamana ny mahazava-dehibe azy hoe ilay arivo andro voalohany satria rehefa mihoatra n'izay arivo andro izay dia tsisy ninina azo atao intsony nefa ireny zaza tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo ireny dia zaza izay tsy afaka hivelatra intsony na ara-batana na ara-tsaina nefa ireny no tompon'ny ampitso zany dia miena tanteraka ny fahafahany atao hoe mivoatra zany.